ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miraba antsika rehetra ry afaka kotratra ty zoma fa 10 ny volana janoary ity. Ny mofinainantsika anio dia ny apokalipsy toko faraika amby roapolo. Apokalipsy toko faraika amby roapolo dia ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Apokalipsy toko faraika amby roapolo dia ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy nahita tempoly teo fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsitosy sy ny zanak'ondry no tempoliny. Ary ny tanàna tsy mba mila masoandro na ny volana amirapiratra aminy fa ny voninahitr'Andriamanitra nanazava azy ary ny zanak'ondry ny fanazavana azy. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany ary ny mpanjakan'ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny ary ny vavahadiny tsy harindrina akory amin'ny andro fa tsy mba misy alinao ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay amin'ny zanak'ondry ihany. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny amin'ilay Jerosalema vaovao no asehon'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo. Zay fahitana moa zany izy io, fahitana ny fiainana mandrakizay, nosokafana tamin'ny jaona ny fiainana mandrakizay ary dia nasaina ny tantaraina zany, naseho taminy mba ho tantaraina amintsika pino mba ahatonga antsika ahita ny lalana ho diavina ka ahatonga antsika anana tanjona hoe zao ny miandry antsika ao amin'izany fiainana mandrakizay zany, ao amin'izany Jerosalema vaovao zany, zay ambaran'ny Tompo fa nomanina ho an'izay rehetra mino sy mitoetra amin'ny finoana. Dia misy toetra vitsivitsy ary asehon'ny apokalipsy amin'ity 9 faharoa amby roapolo sy ny hatramin'ny fafito amby roapolo ity, misy toetra miabo vitsivitsy, zany hoe ireto no toetra tsara, ireto kosa ny mahazo miditra ao ary retsy ny tsy mahazo miditra ao. Zay no aseho amin'latin'ilay 9 faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Misy toetra vitsivitsy ary telo na efatra amin'ilay Jerosalema vaovao, amin'ilay tanàna vaovao zay honena antsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Voalohany dia izao, tsisy tempoly ao, tsisy tempoly ao ny bokin'ny apokalipsy fa ny Tompo Andriamanitra nitsito sy ny zanak'ondry eo ny tempoly, tsisy tempoly ao. Tsy tokony atontsika fa ny bokin'ny apokalipsy dia efa ty ambadiky ny taona 90 na efa tia faraparany taonjato voalohany mihitsy no soratana na no niseho ilay fahitana, zany hoe efa rava zany ilay tempolin'ny Jerosalema. Betsaka tamin'ny kristianina nalahelo mafy an'ilay tempoly. Lainao tempolin'ny Jerosalema ndravan'ny Romanina araka ny fahatanterahana efa amin'naniny Jesosy hoe tsisy vato mifango zany io. Ravana io tempoly io aty amin'ny taona 70 dia na ny jiosy na ny kristianina dia samy nalahelo an'ilay tempoly. Tempoly nanomponan'Andriamanitra nandritra ny taonjato maro dia rava, tsisy vato mifango. Dia nitomany ny jiosy, alahelo ny kristianina. Dia bokin'ny apokalipsy zany eto milaza manao hoe tsisy tokony alelovanareo ange. Paul nanazava hoe rava nge ny tempoly fa ny tenanareo nge ny tempoly ny faramasina ty ambonin'ny tany. Aza mieritreritra hoe ravy ny tempoly tao Jerosalema iny dia tsisy tempoly tsony Andriamanitra. Tsia, ny tenanareo ny tena tempolin'Andriamanitra velona. Iny tempoly iny ekeny fa zao nareo ny tena tempolin'Andriamanitra. Dia manamafy ny fahitany Jaonina manao hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra koa nge tsisy tempoly tsony. Ai ny tempoly ilayntsika ty ambonin'ny tany.
nahoana moa no ilayntsika ny tempolo ety ambonin'ny tany satria ny tempolo ety ambonin'ny tany raha maky ny bokyny exodosy tsika mahita ny sarin'ilay tabernakely zany hoe ety ambonin'ny tany a mbola miavaka hoe ity le fanjakana zao tontolo zao ary ity le fanjakan'Andriamanitra tsy zao tontolo zao ray manontolo akory ekena fa Andriamanitra mitondra azy amin'ny fahefan'Andriamanitra amin'ny fahendren'Andriamanitra fa zao tsy zao tontolo zao manontolo akory no hanjakan'ny fahamasinan'Andriamanitra de ny tempolo zany de manambara ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao ary dia iny tempoly eto amin'izao tontolo zao iny zay Jesosy Kristy ny lohany dia iny no mihitatra ka ny sitrapon'Andriamanitra de ilay zao tontolo zao mihitsy ny tonga tempolon'Andriamanitra zangindra izy noho ny fahotana manao zay akely de akely le fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao ny mpino kosa amin'ny alalan'ny fitohina filazantsara de manao zay alehibe an'ilay fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao de zao nefa ry avako malala ary eto ambonin'ny tany any zany fa rehefa tonga miverin'i Jesosy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika de tsy ilayntsika intsony ny tempoly satria efa ny fahamasinan'Andriamanitra manontolo ny manjaka de tsisy tempoly intsony tsy misy tsony hoe ity faritra anjakan'ny tsy fahamasinana ity kosa faritra anjakan'ny fahamasinan'Andriamanitra fefa miariara ny fahamasinan'Andriamanitra dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy mila tempoly intsony tsisy tempoly intsony ety ambonin'ny tany any tsika ny mila n'ilay tempoly hanehoana fa hoe eto ny tanterahana ny sitrapon'Andriamanitra eto ny fanatrehan'Andriamanitra zay zany voalohany rehavako malala ny tempoly a dia nataon'Andriamanitra hoe tsika ety ambonin'ny tany de misy zany hoe ity kristianina ity tsy kristianina ity pino ity tsy pino fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de ray ihany ny olona rehetra ary ny dikany hoe tsisy tempoly amin'ny fanjakan'Andriamanitra de mahita an'Andriamanitra hita maso isika satria ny tempoly de misy hoe ity kianjan'ny tempoly ity efitra masina ity efitra masina indrindra ity kianjan'ny vehivavy ity ny ankizy ity kianjan'ny lehilahy de hita ao anatin'io tempoly io zany lay fizarazarana lay sokady samihafa le hoe ity jentilisa ity lehilahy ity vehivavy ity ankizy iripisorona be zay ny dikany tempoly fa rehefa ao fanjakan'Andriamanitra tsika de tonga amin'ilay hira anaty fiainatsika hoe tsy misy tompo sy mpanompo koa mitovy daholo tsika azao andrepo tsy misy efitra masina indrindra fa lay fanjakan'Andriamanitra ray manontolo ny efitra masina indrindra de Andriamanitra zany tsy ao amin'ny tempoly eo ka tsy hita ao amin'ny efitra masina indrindra ka tsy hita arak'izay nonony Jiosy azy na indray mandesa taona ihany fa afaka mako amin'ny efitra masina indrindra mipisorona be ihany fa izao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de ho hitantsika miariary io teneniny hoe hitantsika miariary ny tompo Andriamanitra tsy to sy ny zanak'ondrin'Andriamanitra ho hitantsika miariary amin'izay tena endriny marina tokoa ny tompo Andriamanitra sy ny zanak'ondrinay Jesosy satria tsisy tempoly intsony milaza fitoviana milaza fifaneraserana akaiky amin'Andriamanitra zay ny voalohany rehavako malala de izy manao hoe ny tanàna koa tsy mamela masoandro na volana anazava azy fa ny voninahitra Andriamanitra tsy misy andro tsy misy alina intsony zany ao ary teneny ry ambany ry hoe tsy isy alina intsony andiny fa 5 ary tsy isy alina intsony satria tsisy masoandro io masoandro miposakina ataotsika hoe andro de rehefa miletika le masoandro de zay antsoina hoe alina ka tsisy masoandro intsony de tsisy andro tsisy alina intsony zany ary rehefa tsisy alina intsony de tsisy mijery famantaranandro intsony tsy misy hoe de maika amonjy sakafo maika amonjy taxi be maika tsisy famantaranandro mandrakzay ary zay la mamarina an'ilay ataotsika hoe teorian'ny Albert Einstein ny hoe ny zavatra anankiray izy rehefa mahazo ny afainganam-pandeha ny hazavana de zao ka tsisy intsony ny ataotsika hoe ny frottement ao anatiny de mandrakzay ny hazavana de zao ny afainganam-pandeha ny afainganam-pandeha ny hazavana ny mamandrakzay azy eny siansa moa zany fa izao Andriamanitra de miariary ny mahamazava azy io teneniny io tsisy tsony aizina ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany midikany hoe tsisy aizina intsony amin'ny lafiny ara-panahy de tsisy zavatra afenina tsy misy zavatra zany hoe zay hoe afenina fa miaina amin'ny fahatsoram-po miaina amin'ny fahadiovam-po miaina amin'ny fifaliana mponiny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra
tsisy zavatra mampamenatra, tsisy zavatra mampatahotra, tsisy zavatra mampahory mandrakizay. Tsy misy hoe fotoana voafetra, tsisy hoe fifaliana voafetra, tsisy hoe fahasambarana voafetra, tsisy azany ntsony fa ao anatin'ny fahafenona tanteraka. So tsika mbola misy hoe crédit limité maika monzy taxi be kajinany hoe mana mahafinaritra raha ny fiarahana tsy maintsy mody sy ny sisa rehetra, la mahafinaritra ary netra de tsy afaka mijanona eto sy ny sisa rehetra. Fa rehefa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de fifaliana mandrakizay. Teny dika io teny io. Manaraka de zao koa izy, samy hitondra ny voninahiny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpanjaka ny firenena maro sy ny firenena rehetra samy hitondra ny voninahiny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Ny fahefana rehetra eo zany de tsisy afa-tsy fahefana ao amin'Andriamanitra, tsisy fahefana hafa intsony. Itsika rehetra ambony tany de mbola misy fahefana hafa manelingelina atsika, misy fahefana hafa na tsy manelingelina aza de misy fahefana mety mizara atsika, misy fahefan'ny fanjakana, misy fahefan'ny mpanabe, fahefan'ny miaramila, fahefan'ny fiangonana isan-karazany. Fa hoy ny tompo manao hoe ho angonon'Andriamanitra daholo zany fahefana rehetra zany satria azy, satria fahefana nampindramina zany. Tokony fantatry ny fanjakana rehetra zay rehetra manam-pahefana fa nampindramina fahefana izy. Fa io fahefana io tsy maintsy hiverina ao amin'Andriamanitra. Na ny fahefan'ny mpampianatra io, na ny fahefan'ny teolojianina io, na ny fahefan'ny mpitondra firenena io, na zany rehetra zany de fahefana ny men'Andriamanitra ka mindrana fa tsy maintsy mbola mpamoahana. Io mahatonga Martin Luther nanazava amin'ny hoe fahefana roza zavatra anankiroa de ny fahefan'ny fanjakana sy ny fahefan'ny fiangonana. Fa zany fahefana rehetra de hiverina ao amin'Andriamanitra, hiverina ao amin'Andriamanitra ary anome voninahitra an'Andriamanitra. Tsisy afa-tsy fahefan'Andriamanitra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra ho vatantsika zany. Mahafinaritra be ny ravaka malaza zany. Tokony ampaketaetanao zany, misy olo teny hoe zany ve zay tsy mino ataona mo nitaona azy tsika ino, fa ho mpanao salama hoe nadara ihany no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Ao amin'izany fahefana zany de ho avy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io ny voninahitra rehetra hoentin'Andriamanitra ao ny voninahitra rehetra, zay voninahitra nindramina nampindramina atsika aty amin'izao tontolo zao. Io voninahitra nampindramina atsika io hoentintsika ao amin'Andriamanitra. Mety namiratra tsika tamin'ny fahazavantsaina, namiratra tsika tamin'ny fahaiza miteny, namiratra tsika tamin'ny fahaiza miteny drava-maneno, namiratra tsika tamin'ny fahaiza mihira, namiratra tsika tamin'ny fahaizana asa manangan-javatra isan-karazany, fa rendretreny de mbola voninahitra hoentintsika ao amin'Andriamanitra. Zay ndika le teny hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany voninahitra zany, ary tsisy fahefana sy voninahitra hafa afa-tsy an'Andriamanitra rery ao amin'izany fanjakana zany. De ny farany de mametraka fanontaniana amin'izay ara hoe iza ara re olona hita an'izany zavatra zany, iza ny olona anatrika? De hoy ny filazany Apokalipsy hoe tahaky ny fanjakana rehetra de manana lisitra izy hoe reto ny olona ao amin'ny fanjakana. Tahaka atsika malagasy de hoe tia ny lisitry ny mponina eto amin'ity fokotany ity, ity ny lisy-pifidianana eto amin'ity fokotany ity, reto ny mponina eto amin'ity firenena ity. De tahaka izany koa fanjakan'Andriamanitra io. Misy an'Andriamanitra tompony voninahitra manjaka feno ao amin'ilay Jerosalema vaovao na ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ary zay ny toetra n'ilay fanjakan'Andriamanitra, fifaliana, famirapiratana, voninahitra, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary izy manao hoe lay vavahady aza misokatra tsy mirindrina intsony, milaza fisokafana. Lay fahatsarana de zao tsy hoe fahatsarana mihidy akory, fa fahatsarana misokatra ho an'ny rehetra, tsisy fanavakavahana. Vavahady misokatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy vavahady mihidy. Tsy ohatra ny tokantranontsika hoe misy zavatra tsara tarehibe eto ambony ao amin'ny tokantranonao de misy soratra hoe misy alika masika. Tsy zay le avako malala, fa vavahady misokatra satria tsisy ratsy etsony, tsisy atahorana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsisy jiolahananitra ny vavahady ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa efa misokatra ny vavahady. Milaza hoe tsisy fanjakany ratsy. Ety ambonin'ny tany raha misy zavatra tsara mamiraperana tahaka izany de atahorana ho avy ny mpangalatra, atao avy be ny tamboho, idina atao rososona amin'ny vavahady sy ny sisa rehetra. Fa ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra any tsisy an'izany tsony.
misokatra io vavahady io misokatra aman'ny rehetra milaza hoe fandripahalemana milaza hoe fetanana milaza hoe tsisy zavatra mampanananao zany aon'izany fanjakan'andriamanitra ovatanina miala ety zany zay ke le tenen'ny tompo anao hoe amboatra fitoerana ho anareo aho izay isy ihany ho isy anareo koa de hotsika manao hoe misy lisitra hoy ny filazany azy manao hoe misy ny boky ny fiainana izay ihany ny zanak'ondry etsetra afaka malala hoe itsika io ordinateur kely tsika io ataovy iny laptop anananao iny mahavita mitahiry anaran'olona 4 miliary na iny puce kely ananatsika varavety iny ary io telefônina kely ananatsika io de mahavita répertoire an'olona 4,000 nefa itsika olombelona fa mba manahoana moa zany boky ny fiainana zany itsika raha mahavita ordinateur mahatahiry ny lisy mpifidianana rehetra mahatahiry ny adresin'ny olona sy ny karapanovana sy ny sisa rehetra nefa itsika olombelona mpanoto ty mahavita manana zany ordinateur zany mahavita an'izany amina zavatra kely maika fa Andriamanitra nahary an'io galaxie io nahary an'izao rehetra zao de ho votanisy ao anatin'ny boky ny fiainana io tokoa moa ny anarana ny dinga-piainatsika rehetra ny tantara-piainatsika rehetra ny fotoana nanaovana batizatsika ny fotoana ny bebahatsika zany rehetrany de ho votahiry ao anatin'le boky ny fiainana de iny Apokalipsy hoe izay ao anatin'le boky ny fiainana ihany izay ny olona ao amin'ny Jerosalema vaovao io fa tsy mba hiditra ao mihitsy mivavahady misokatra fa tsy hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta ny mandainga re afaka malalo anao ny safidy ao arinan'ny fahafatesana aiza no andaninao ny mandrakizainao ty fandalovana 720 taona mezakazaka 120 saritsika zay de efa lany ny tapabolana amin'ny taona 120 fa aiza ny andaninao ny mandrakizainao Satana de miezaka mandresy lahatra ny olona hoe tsisy zany mandrakizay zany fa tsy zany akory ny tsy ampisy ny mandrakizay. Ny mandrakizay tenen'ny tsoatra masiny hoe misy ary efa nytenen'i Jesosy hoe amboatra fitoerana ho anao. Mety izy rehefa koa malala noratra ny anaranao. Mety izy ho soratana koa azy ao amin'ilay boky ny fiainana ny anaranao. Tokana ny lalana ao amin'i Jesosy rery ihany. Ao amin'i Jesosy rery ihany, ao amin'ilay zanak'ondry zay namela heloka raiso Jesosy de minono famelan-keloka nataony de raiso izy fiainanao de izay no entinao miditra ao anatin'ilay fiainana mandrakizay ilay Jerosalema vaovao no man'ny tompo anao maneho ny maizy azy ny tompo de izao manomana fiainana mandrakizay ho anao izy. Ivavaka sika tompo tsy eto tany ihany no iahino ny fiainanay eto tany efa nanometoky anay ianao fa mampandresy anay mitaiza anay miaro anay mamelona anay tsy mampitovy anay mihitsy amin'ny zanak'izao tontolo zao fa mihoatra anao zany manomana fiainana mandrakizay ho anay ianao fiainana feny fifaliana tsy tapitra fiainana feny fedanana mitohy ary fiainana firalahina sy fifankatiavana tsy misy avakavaka. Miandry anay tompo ny fiainana mandrakizay no zany de tehirizo zay Jesosy ho mahatoky anao hatrany. Aza vela ho kivy ao anatin'ny ady sarotra izahay, aza velanao resy ao anatin'ny fihizan-toetra fa to vitanay ny lanitra, to vitanay ny fiainana mandrakizay ampanantenainao anay. Tompo soraty ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranay ary tehirizo zay ho mahatoky iona aminao ao amin'ny fanjakanao. Aza velanao izongozona ny fononay, ataovy mahatoky hatramin'ny fahafatezan'izay tompo amin'izay rehetra lalovanay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.